vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifanina lehibe indray lasana vavalana eo amintsika amin'izao fotoana izao dia fahaly be indray tena komena aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy dia manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia tononona amintsika ny fiadanan'ny tompo ary teteny aminao koa hoe maharitatra amin'ny farany androany vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa no natongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharitatra amin'ny farany adindray sasany raha antsika eto eno iritsika eno vavaka eno toriteny eno famirabelarana ny toriteny. Halleluja. Za mino fa raha androany vao tonga eto tsy kisendrasendra mihitsy natongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary raha tonga eto ihany ianao dia maharitatra amin'ny farany. Fa za koa mbola mino fa tsy diso fanantenana akory ianao ary tsy hoe andreraka sy andany fotoana akory tsika eto fa tena handray herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ho fahasalamana ho an'ny nofinao rehetra ane olo arano boboka eo fiainana mandrakizay ho anao ane ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraina eto amin'ity androany ity. Ka dia tonga soatsika rehetra dia tahiny Jesosy daholo. Androany niditra voalohany teto androany dia ranabavitsika Iama. Halleluja. Ranabavy Iama niditra voalohany teto androany dia arapaina manokana ranabavy Iama satria antsika moa izay tonga voalohany eto dia mentsika tsodrano mahafinaritra be ka omena ny ranabavy Iama ny tsodrano androany dia miara-mahazo tsodrano aminazy ranabavitsika rehetrarehetra sy ny rahalahintsika any Koweït, any Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara miara-mandray tsodrano amin'ny ranabavy Iama. Ao amin'ny bokin'i Isaia 5:20 Isaia 5:20 no ovakiko amin'ity androany ity amin'ny 1:20. Isaia 65:21 tsodrano azonareo amin'ity androany ity ny tena Andriamanitra manao hoe anao trano ny olona ka hitoetra ao ary anao tany boroboka ny olona ka hinana ny vokatra ao. Halleluja. Tsy anao trano hitoeran'olo-kafa izy na amboly zavatra ho an'ny olo-kafa fa ho taka ny andro ny azo amory ny andro ny oloko ary eo vito dia anara-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy sasatra foana izy na hitera-jaza ho tratry ny loza tampoka fa taranak'izay nitahiny Jehovah ireo ary ny terany ho ao aminy. Raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly ary raha mbola miteny izy dia iaino aho. Halleluja. Amen. Mario am-pepolonareo mihitsy ny Isaia 65:21 ranabavy Iama no tsodrano azonareo amin'ity androany ity.
raha intompo isika tsirairay avy Ranabavia any Koweït Angelina Diamant Chine niditra fandroany ary zany de Madagascar ato France razana soa Sylvie Koweït tonga soa de tonga soa ihany koa Lovely eto France Marina Tiana ao Canada Marie Hortensine ao Koweït Kadaka Malala eto France de tonga soa ihany koa Tina Rokotoazak eto France Erika Rak eto France Neta Indy Sosia Chelina Rosemina eto France Bartel Aurélie Madagascar Tsiny Amboramiel France Soaveva France Angelina Diamant Chine Iaina ao ambadika ao France tonga soa tsy hitatsika mpisoratra eto izy ao ambadika miaraka amintsika Ranabaviana sy Ranabavy Fabiola Alléluia ko Daniela Belgique tonga soa izy koa Mampionina France Andrianjafoniasina Madagascar Alléluia vita batisa tamin'ny lahady omaly Sandolan Jesosy raha misy tsika maniry mbola tsy tena banisy mivady de tsara fantatsika fa nanatao batisa maly nanolo tena man'Andriamanitra niditra tamin'ny ranobe batisany rano batisany fibebana raha niasina Andrianjavy sy ny vadiny de afaka manome teny mamy miraba azy ireo sika ao anatin'izany Sandolan Jesosy Koweït Marie-Jo États-Unis tonga soa ihany koa fahombiazana fitahina Madagascar Andrianjafoniasina sy Ranabavy Sarindra ao ambadibadika ao Rambintso Makrina Koweït Kodaleoni Koweït Ferdinand Rakoto France Asany Apôstôly Rahalahy Madagascar anisan'ny mpanompon'Andriamanitra nantanteraka ny batisa omaly niaraka tamin'ny Rahalatojo izy miralamo Halleluia mbola andefasary ihany tsika rehefa aveo Halleluia ao ihany koa Aingonirina Rodriguez Aingonirina Andrianasolo de Rodriguez ny tao ambavako Aingonirina Andrianasolo eto France tonga soa Iova Aingonirina Rodriguez io ambany io tonga soa ihany koa Arabie Saoudite Ravaka Nana France Falray Eritovo France de tonga soa izy koa Andoandry France Bet Sava Koweït Razana Monika Koweït de mamangy fahoriana koa tsika de mampahiry Ranabavitsika Razana Monika fa namoiny rainy izay efa tsy salama tanaty fotoana maromaro tsy salama ny rainy ary de nody mandro omaly ny rainy Ranabavitsika Razana Monique Mariette ny Koweït de mba mitondra teny fampiononana koa tsika mampahiry azy anaty commentaire azafady tompoko efa avatsapalahelo moa tsika teto amin'ny groupe zay mareso omaly de ho anareo zay mbola tsy teo afaka mitondra teny fampiononana ho an'Razana Monique Mariette tsika fa nafoiny rainy izy omaly tantely amam-bahona moa ny fiainana omaly nanao batisa fifaliana be ny après-midi nisy ny fahoriana tantely amam-bahona ny fiainana de mbola mitoy ihany mampahiry anao Ranabavy Razana Monique fa de zay ny lahatr'Andriamanitra de manaiky zay lahatr'Andriamanitra tsika mahaiza mionona de fampionona teny fampionona zay nitenina maly ary raha ny teninay olombelona tsy afaky ny ampionona mihitsy fa mifanamasina ny le tompony fampionona ny ampionona anareo fianakaviana manontolo ka de ampitao amin'ny fianakaviana ny famangina fahoriana fampahirezana zay nentinay teto de ho lasan'izay ny ratsy rehetra de aza misosika lelo tsony tompoko Ranabavy Mihaja Jesosy Mpandresy Madagascar Bartel Madagascar izy koa Rantanina Marie Charline Alléluia mitondra gâteau mahafinaritra be ho hitatsika eo sary rehefa aveo mitondra gâteau mofomamy mahafinaritra mihitsy ny Ranabavy Charline mivady maly niaraka tamin'ny vadiny izy tonga tany amin'ny batisa maly faly be mihitsy zay taty Alléluia tozy Jesosy mandrakizay any avany Allemagne afany Madagascar izy zao ary aty France izy amin'ny Zoma Alléluia natanteraka Pentecoste Angelina Diamant efa narabaiko teo Elisa Tsiala Koweït Zamina Kamaradin'i Jesosy France soa me efa niteneniko teo tonga soa Tina Selikoko Chine de tonga soa Théodore Onsou France Alléluia izy koa mbola tsy voarabako tamin'ireo anaran'ireo
tiana rakotoary zaka efa narabaiko teo a tonga soa daholo tsika rehetrarehetra ary dia mahereza hatrany hatrany dia maharitatra amin'ny farany milohan'ny zavatra rehetra aloha dia araka ny tenenina tamintsika teo moa hoe omaly dia natao batisa rahalany niasina mivady miaraka amin'ny ranabavitsika rahalany niasina sy ranabavitsika sarindra zay vadiny natao batisa ary zareo omaly alleloia ary dia rehefa vita batisa moa dia efa manomboka andray anjara amin'ny asan'Andriamanitra hoenitsika tsy ho ela zany rahalany niasina sy ranabavy sarindra zany ho isany satria efa tonga anaty groupe zay mare sôry zareo dia ahemina tsy ho ela ao arinao tory teny alleloia fa androany aloha dia efa afaka fanombohana aloha ny ataony voalohany alleloia fa dao ary raisitsika am-pifaliana rahalany niasina fandraisana anjara voalohany eto amin'ny fandaharana dia izy ny efa afaka fanombohana metraka amin'ny fotoana eto am-pelatanan'Andriamanitra raiso am-pifaliana ondry havana fa nataony ampanetretena mety mbola mibatabada fa misy fanombohany foana ny zavatra rehetra mahereza rahalay asina tahiny tompo rahalay asina anao avy hatrany ary ny fitenenana efa miarabatsika indray tafavory amin'izao fotoam-bavaka takariva izao dia faly be ny tenako satria fitendrin'Andriamanitra mba hitarika an'izany fotoam-bavaka izany iaraka hivavaka aza isika dia misaotsana indray zay dia Jesosy malalo menao ora sy fotoana ary andro amin'ity takariva ity mbola menao fahavelomana menao aina menao hery amin'izany tontolo andro izany ianao anie Jesosy mangatahana hitarika an'ity fotoam-bavaka ity mba ho tototra amin'ny farany tsy ho sakasakana an'ity voly satana ho didina amin'ny anaranao izany na ny amin'ny alaran'ny connexion na amin'ny alaran'ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay tarehy tombo izay namanay izay mbola taraikiraiky any ambadika any tairo izy ireo fo azy matory fa mbo aheno izany toriteny sy vavaka izany amin'ny anaranao masina tompo nangatahako izany vavaka izany tahi koa Jesosy ireo olona izay manana aretina manana olana manana hetaheta eo amin'ny fiainana mba ianao anie Jesosy hamaly an'izy ireo tahi koa ireo izay manaraka an'ity fandaharan'ity izao tompo mba hita valim-bavaka hita valim-pahasoavana tsy ala maina tsy isy miala maina eo rehefa miaraka aminao tahi tompo mitarika anay ianao anie nitendry ny lelany ianao anie nidiana masina ny teniny rehetrarehetra izay teneniny eo mba ho tanteraka tokoa ao amin'ny fanjakanao saotra indrindra Jesosy malalo fa izany ny angatahako izany vavaka izany amin'ity andro ity matoky sy manantena tompo fa ianao ny tatana ny dianay hatramin'ny farany amin'izao fotoana izao amin'ny anaranao masina ny tompony ny angatahako izany vavaka izany alleloia amen alleloia saotra betsaka vady indrindra rahalany niasina tamin'ny fandraisana anjara alleloia Andriamanitra manankirepasaovina ane amaly fitianao rahalahy asina dia maherezatra ny hatrany dia fanombohany iny alleloia fanombohany iny fa ho avy ny araka ny teliko teo hoe ho avy ny tena izy alleloia hiditra amin'ny aorianao izy hitanareo fa hiditra anao toriteny izy efa navita toriteny ony raha lany asina alleloia dia ary toriteny zany tsika rehefa aoriandrinao oka tsika aloha hijery ny sary ny famotinana ny batisa omaly fa mahafinaritra ny fiarahana mahafinaritra be ny fiarahana ary ozy raha asina nefa rehefa tsy napoziky nafinaritra be ohatr' izany ozy izy fa be dia be surprise ozy izy le izy mahafinaritra be keo izy le miaraka le mivavaka alleloia izay mahafinaritra mihitsy nao amin'i Jesosy ka raha misy mbola tsy voarapaka aloha dia andao aloha tsika ary andao ary aloha tsika hijery sary tamin'ny omaly raky tsara tamin'ny omaly tao anatin'ny batisan'izy mivady mijery finaritra ary tsika rehetra tompoko
mivavaka mialohan'ny fanitiana azy reo omaly. Yama le vivave anankiray eravavy anabavy yama sy ny zanany neny Charline le manamenamena zanaky antra Clarisse le mitondra ny haut-parleur io iantra Clarisse le zanany alleluia. Tsika ny fanosona tamin'izy ireo tany omaly. Alleluia. Ralatojo. Alleluia. Ino ny sary, ino ny vidéo. Alleluia. Nafinaritra be mihitsy omaly satria tena be dia be zareo no ny fanosona tany. Tena natsiary tena voadidin'ny fahasoavana sy ny fitahiana sy ny fifaliana mihitsy izy mivady. Dia misaotra na rehetra izay tonga nanotrona fa tena hoe zava-dehibe ry havana malala ny fifanotronana. Ity zao ny sary tamin'ny fanitriana andranabavitsika Sanrindra tamin'ny omaly. Alleluia. Mivavaka izy manolo tena dia ireo mpanompon'Andriamanitra eto amintsika raha lahalainy sy raha lahatojo. Alleluia. Vavaka fanoloran-tena ranabavy Sarindra alohany anitiana azy. Io izy efa vita. Alleluia. Orakora-pifaliana be mihitsy tamin'izy vita. Misaotra an'izy mirahalahy io raha iasy natao anatin'ny vavaka fanoloran-tena mialohan'ny batisa. Io moa ny vadiny. Alleluia. Zay zay angamba ny sary laso jerentsika raha mbola misy sary hafa. Laso mbola misy sary mbola misy sary hafa. Dia efa vita indray ny batisa andranabavy Sarindra. Io indray izy mivady eo ampanapahana gâteau mofo mamy be nety andranabavitsika neny Charline. Reo zareo mpanompon'Andriamanitra tany raha Alain, raha Latojo, ranabavy mihaja dia reto izy mivady. Alleluia. Nanolo tena andalahy. Io ny gâteau be batisa 21 mai 2023.
nitondran'ny Charline gâteau sady ny lokon'le gâteau tonga dia mety tsara mihitsy, tonga dia lokon'Andriamanitra mihitsy manga sy fotsy. Reo ny rahalazana vavintsika ny fanotrona tany, isaorana azy ireo na fohy fotoana na fohy andro. Halleloia. Andriamanitra mahaly fitianareo. Ianatra Clarisy dia neny Charline dia Ralatojo dia Ranambavy mihaja. Halleloia. Reo zareo rehefa vita batisa mahafinaritra. Ralatojo sy neny Charline mama ny Ranambavitsika mindray sakafo miaraka amin'ny vary amin'anana sy ny sosisy. Halleloia. Reny no tatitra aratsara izay nataontsika omaly. Halleloia. Dia saorana an'Andriamanitra, mamerina fisaorana ho anareo izay nanotrona, ary tena nafinaritra mihitsy nahita hoe olona maromaro mihitsy ny tonga tany omaly any androany volana. Raha mbola mitombony ireny nisan'ny olona tonga any ka mangetaheta dia mety zavatra ho ataontsika mihitsy any Madagasikara any. Halleloia. Amen. Raha lasana vavy malala, fifaliana be mihitsy omaly teto satria zava-dehibe zany batisa vita izany ry havana malala, batisa ny fibebahana. Miandry ny manaraka indray tsika. Halleloia. Satria dia izay mihitsy atao batisa no vonjena aza dimy zay. Ho avy Jesosy mila vita batisa, isika batisa ny fibebahana. Andao ary tsika eny anankiray amin'ny lahado avy zao indray tsika, tsy batisa ny ataontsika fa ankalaza ny Pentecoste isika. Elaela ihany izay fandresantsika momba Pentecoste izay ary tonga ity le andro, ity herinandro ity dia iomanantsika. Zany no tena anao hoe mety isa zavatra mety hatafotoana, mety ezaka anao izay hanafotoana antsika ny mpanelin-gelona, ny devoly moa zany, mety betsaka mety fampetipetenina tedavina anapetipetenina antsika arakaraka ny avian'ny Pentecoste, fa isika dia miezaka isika amin'ny fontsika rehetra mba tsy ho voapetipetana, hanapahamasinana. Fa raha izy fotony hoe fanahy masina no andrandrayntsika ho raisitsika io dia mino fa azonao an-tsaina hoe raha andray ianao andray vahiny ary ianao ry havatra. Raha izy fotsiny hoe andray olo manan-kaja ianao tena angamba ny tena diovinao tsara mihitsy ny trano, ny fonao nefa ny tena fanahy masina mihitsy no hidinao dia normal be diovi ny fo, tena pneu ny fo, ataontsika tena namasy tena hiandrandra anomana ny Pentecoste. Nao ataontsika tery hiara-heritsika andrano hoe amasino atompo fa te ho fanatitra ho anao. Halleloia. Zasy ianao io fanatitra ngezabe mihitsy amin'ny lahady zao, fanatitrodorana. Halleloia. Ny afin'Andriamanitra hidina, sika kosa tena dorana zany afo ny fanahy masina zany redaredana anatsika dia amoaka emboka manitra dia tonga eo ambavorin'Andriamanitra dia hidina ny fakasitrahana. Ndao ary meno finaritsika. Shine.
Vesitra miarak'izao vavak'izao Jesosy Kristy tompo no arinao mba ho fanatitra ho anao ao nampisianao a tompo ao mba ho fanatitra ho anao koa indro ateriko androany ny fiainako ny fisiko mba ho fanatitra ho anao amafisiko indray androany ny fanekeko anao ny fandraisako anao Jesosy mba ho tompo ho mpamonjy ho mpanjakako mpanavitra ny tenako manokana ho anao mandrakizay amasino Halleluja. Saotra n'Andriamanitra amin'izany izy zany ary dia samy manamaso teny, samy mezaka fa tena hiarika Pentecoste isika. Halleluja. Misy moa aminareo vitsivitsy ho avy aty amin'io Pentecoste io dia faly izay mandray anareo ary dia antenaina fa mbola hirehatra noho tamin'ny herintaona indray ny Pentecoste antsika amin'io izay no faniriantsika aralasana Bavamalala. Halleluja. Andao antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny ranabavitsika Angelina Diamant, izy no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia menofinaritra ary tsika rehetrarehetra mino aho fa ampahirianao ny tenin'Andriamanitra izay hoentintsika androany. Aorian'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny dia miverina eto mitondra famelabelarana tahaka ny mahazatra ihany. Menofinaritra daholo ary mino efa voarabako daholo koa manareo sa misy hafa vaovao mbola tsy voarabako aloha hijerena. André Irina Suzel any Suisse tonga soa, Rodine Marie Koety tonga soa, Christina Sara tonga soa. Halleluja. Christina Sara moa le aiza moa raha tsy madiso ohatry nefa nitenenanao tety any ve tamin'indray mandeha rira tsy sa moa ianao voandrano vao tonga eto ohatry nefa tety any Christina Sara tsy sadiro kleterina nitenenina misy azy ohatrany Madagasikara angamba izy izay dia sa moa aty andafy sa Koety raha amin'izay dia tahiny tompo ihany koa izay daholo angamba mbola tsy voarabako Kodany lahy efa narabaiko Soame efa narabaiko Antanina Marie Charline efa narabaiko Halleluja. Zay ngambany.
toriteny vita sinoa zany ny ataontsika androany nefa tsy mora simba ary tsy mora vidy ihany koa. Tany tompo rana vavy Angelina anao avy hatrany ary ny fitenenana. Tsy mikely fa miandry kely tsika ary avako malalako eo aloha tsika mandinidinika ny ranavavy Angelina. Halleluia. So mifanena aminazy any sinany nareo dia tsy mampatatra hoe izy ny Angelina fa izy ny Angelina ao ary. Tompo ao amintsika menakavy tafaraketo indray. Tany tompo manokana pasteur mivady sy ny ankohonany. Tany tompo koa tsika tsirairay avy izay mpiaino sy mpanaraka ny vavaka fiambenany. Hitondra ny ten'Andriamanitra amintsika eto ny tenako amin'ity anio ity. Teny izay hita ao amin'ny bokin'ny Ohabolana. Ohabolana toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika izany teny izany. Anaka, tandremo ny teniko ary raketo ao aminao ny didiko. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao ary tandremo toy ny anak'Andriamasonao ny lalako. Amen. Tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny bokin'ny Ohabolana izany ry havana. Eto ny teny dia manome antsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Hafatra izay mampitandrina ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Fa nahoana moa no tandremantsika izany tenin'Andriamanitra izany? Fa maninona ny tenin'Andriamanitra no nasaina ho tandremantsika tsirairay avy? Ary dia tena hoe raketina mafy mihitsiny. Raketina ao anatintsika ao ilay didin'Andriamanitra. Satria ry havana dia ilayntsika izany tenin'Andriamanitra izany. Voalohany aloha ny tenin'Andriamanitra izay sakafo mamelombelona ny fo mampanahy antsika. Mampifaly antsika, mahavelo-panantenana antsika isan'andro koa ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny famakiana Baiboly izany, fihainoana ny vavaka maraina, ny fizarana teny izay henontsika isan'andro. Ka dia faly ny fo mampanahy antsika miaina izany tenin'Andriamanitra izany satria sakafo mamelombelona ny any anatintsika any. Izany teny avy amin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra no mampifalifaly antsika ary dia tena mentanentana mihitsy koa ny fo mampanahy antsika amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany satria dia fantatsika fa ahavelona antsika manakavy izany. Amin'ny hitantsika amin'ilay 2 moa hoe tandremo ny didiko dia ho velona ianao. Amen. Misy zavatra ataon'Andriamanitra izany hoe ho tandremantsika izay vao azahoantsika izay iaina mamelona antsika izay. Mitandrina ny didin'Andriamanitra isika dia velona. Dingana anankiroa no asehon'Andriamanitra amin'ity teny ity hoe fitandremana ny tenin'Andriamanitra dia mandrakitra ny didy ao am-pontsika. Dia tandremana koa izay didy izay mba havelona antsika ary amin'ny alalan'izay fitandremana izay dia tena mbola hamafisin'Andriamanitra amin'ny tapany farany hoe tandremana toy ny anak'Andriamaso. Amen. Azontsika atao tsara ry havana izany hoe mitandrina zavatra izany ary dia tena hoe raketina any am-pontsika. Ohatra fotsiny izao tsika taloha raha mianatra hira amin'ny teny vahiny ireny amin'ny anglais na ny français dia tena mandeha mihitsy amin'ireny studio ireny tsika mandika teny adika mihitsy raha hira. Mividy kahie mihitsy raha tokana hoe tia ny kahie de chant, kahie hira izany dia adika ao iny hira iny. Ary ny kahie de chant iny dia efa voaisa mihitsy mifay ao anatiny. Asiana titre mihitsy hoe eto ny hira nianina dia nadika tamin'izao dia asiana soniny ambany. Kajiana tsara mihitsy ny kahie hira iny satria ao no misy ny hira izay noraketinao. Dia ohatr'izany koa ny tenin'Andriamanitra ry havana ao anatin'ny Baiboly ao io. Misy ny laharana, misy ny pejy, misy ny sifra maro
izay milaza ny tenin'Andriamanitra hoe ato ny andalany toko sy ny andininy rehetrarehetra. Azo tika atao tsara koa zany a ny manao kajy a io baiboly izay fen'ny tenin'Andriamanitra io. Azo tika tsara atao mihitsy koa ny mandamina an'izy io hoe raisina noty kely toy ny manao reny famitinana reny mihitsy ny hoe ato a no misy an'izao a zao no lesina azoko a zao a dia tena fatatsika fa ho voatandrina atsika amin'izay ny mamea ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalany izay hoe lalàna kely a apetratsika amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra izay. Mitandrina ilay didin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Vitatsika tsara ve izany ry havana hoe hitandrina ny didin'Andriamanitra izany? Samy mamaly isika tsirairay avy fa tena hoe vitatsika izany a raha tena mazoto a anatanteraka azy tsika. Satria eo amin'ny fiainantsika ohatra hatrambola kely zao tsika dia efa maro ny disiplinina izay narahantsika fa vitatsika foana izany ary tafitatsika amin'izao mandra-palehibentsika izao. Ka eto ny didin'Andriamanitra dia anankifolo monja. Didy folo hoe arahana tsaka ny siandalany a dia tanterana dia tandremana ny didin'Andriamanitra dia tafavoaka amin'izay tsika avy eo a mahazo ny afatr'Andriamanitra sy izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika. Ka mampianatra antsika ty tenin'Andriamanitra ty ry havana, indrindra fa manentana antsika tsirairay avy a ny tandremantsika toy ny anak'Andriamaso izany didin'Andriamanitra izany. Toetra ny anantsika ny didy ary tena efa voasoratra ao amin'ny baiboly ary misy amintsika mihitsy ary manao tsenjery an'io baiboly io fa tena hoe mamelombelona ny fo mampanantsika raha izany fo maraina izany tonga dia tenin'Andriamanitra no mitsena antsika tsirairay avy reto. Ka tokony hiainotsika ny tenin'Andriamanitra ary tena raisitsika mihitsiny hiletika lala any am-potsika any satria dia tena azontsika atao dia tena azontsika tokoa ny mihinana izany tenin'Andriamanitra izany ho sakafotsika isan'andro ary hafa malala. Ka dia raina Jesosy ny amin'izay teny izay izay nampifantarina antsika androany hoe fitandremana ny tenin'Andriamanitra ary ny firaketana ny didin'Andriamanitra mba hamelombelona ny aintsika tsirairay avy dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavitsika Angelina isika fa ao anatin'izay toriteny izay nentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manankirepasoavana ane amaly fitianao. Alleluia. Tolava amin'ny ambony indrindra tombositra mitombofa soavana dia Jesosy amaly fitianao tamin'ny asin'Andriamanitra izay nataonao ranabavy Angelina Diamond. Obolina toko fafito andiny voalohany sy ny faharoa no nentiny tamintsika teto tamin'ity androany ity. Hoy tenin'Andriamanitra amin'anaran'i Jesosy manao hoe anaka tandremo ny teniko ary raketo ao aminao ny didiko. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao ary tandremo toy ny anak'Andriamasonao ny lalako. Afezo amin'ny ratsan-tananao izy. Soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka. Halleluia. Amen. Tandremo. Raketo. Tandremo ohatry ny anak'Andriamaso. Tena tsy tian'ny olona izany mitandrina ny didin'Andriamanitra. Izany mitandrina ohatry ny anak'Andriamaso izany dia tsy aviranao hisy avokitikitiky an'io. Tsy aviranao hisy avokitikitiky an'io. Na fampianarana, na fahalalana. Ilay misy olona hitantsika tokoa hoe manam-pahalalana. Tena manam-pahalalana ary misy olona tena manam-pahaizana. Ary afaka mitondra fianarana sy fampianarana izy afaka mitondra fandalinana isan-karazana izy fa Andriamanitra tena sary-piaro teto ny teny hoe tandremo ny teniko
dia raha keto aminao ny didiko, tandremo ny didiko dia ho velona ianao, ary tandremo toy ny anak'Andriamaso ny lalako. Tandremoko ohatry ny anak'Andriamaso zany a, dia efa zavaina amintsika eto foana moa fa ny anak'Andriamaso no voatandritsika indrindra amin'ny vatantsika ireo. Matoa antsika hoe misy zavatra mipoaka, misy zavatra mihetsika dia masontsika no mipika voalohany, dia rehefa mikipy tsy tratra ny anak'Andriamaso. Nefa io hatramin'ny ohatry ny hoe vao misy zavatra kely dia mipika, misy zavatra kely dia mipika, mba niny io foana ny voalo indrindra, io foana ny voalo indrindra. Andriamanitra tena saro-piaro raha avako malalako amin'ny didiny. Ny atao hoe didin'Andriamanitra moa dia ny tenin'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny Baiboly ao dia feno tenin'Andriamanitra mandrara, mampianatra, mananatra, mitaridalana ny amin'ny tsy tokony atao sy ny amin'ny tokony atao, ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Nanometiko izy ny didy folo. Andriamanitra ray amana tsy te hanavesatra antsika. Ny olona mieritreritra hoe tena be didy be, tareo mahatonga ny olona foana hoe te hiala amin'Andriamanitra, mieritreritra ny olona hoe voateritery ao amin'Andriamanitra. Ohatrany tsy azo atao daholo tonga izy izay zavatra rehetra tiany nofontsika atao ao amin'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra tena miteny tandremo ny didiko dia ho velona ianao. Tsara fantatritsika tahiny tompony hoe hiaro odia. Androany avy nitanao teto dia arabaiko manokana ianao hiaro odia, dia tonga ava soa foana, dia faly izay mandray anao eto. Raha afaka manao commentaire kely fotsiny hoe aiza misy anao dia amin'izay raha tonga eto anao raha pisina amin'ny andro hafa dia mba tadidiko hoe aiza moa misy an'ny ranabavy na rahalahy hiaro odia. Tsy fantatro moa na rahalahy na ranabavy satria tsy ditako tsara ilay sary. Faly izay mahita anao eto, tonga soa. Hoy ten'Andriamanitra hoe tandremo ny didiko dia ho velona ianao. Teny zany Andriamanitra hoe ny fitandremanareo ny didiko dia mahavelona anareo. Ny tsy fitandremanareo ny didiko dia mahafaty anareo. Raha mijery tonga antsika ravana ny atao hoe didy folo amin'ny Exodosy 20 any no misy ny didy folo. Halleluia. Exodosy 20 nge vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Soramany dia nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Folo. Dia betsaka tsika amin'ny teny hoe be dia be loatra zany. Nefa folo. Nefa tsika amin'io inona? Fantatr'Andriamanitra hoe izy. Hoy ten'Andriamanitra hoe fantatr'Andriamanitra fa olombelona nofy any ireo. Zany hoe inona moa zany tian'Andriamanitra tenena amin'izany? Fantatr'Andriamanitra ny tokony zakantsika, raha nomen'Andriamanitra lalàna didy 100 tsika dia sarotra be amintsika. Fa didy folo nomeny. Mba fantatra hoe very avako. Firy teny didy ny lalàna, ny didy aman-dalàna misy eto amin'ity zao tontolo izao ty. Eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina. Boky be ohatry zany rehefa mankany amin'ireny avoka ianao na mpahay lalàna reny, dia nahary zareo ary ohatra misy tsanga miseho eo amin'ny fiainantsika dia maka an'ilay boky be izy dia jereny hoe inona ny lazain'ny lalàna momba zay. Boky be ohatry zany misy lalàna fotsiny. Ary efa renareo hoe ity fomba fitenana keto hoe nul aussi izy ny teny frantsay, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Misy an'izay fomba fiteny zay nareo izay mahay lalàna mianatra droana ohatr'izany dia mahay an'izany foana. Ina moa tia tena zany? Tsy misy olona afaka hiteny hoe za tsy nahay. Ohatra zany misy lalàna mipoitra, ohatra hoe aty andafy zao ohatra ray akaiky ohatra zao hoe ny ankizy tsy azo avela ao an-trano re zany. Ohatra zao hoe reo zanak'ireo zany zao ohatra mbola tsy ampy fotoana ohatra ny zokindrindra, dia reo zanak'ireo zany ohatra apetraka fotsiny ato an-trano dia lasa izay mivady mandeha.
zany zao lalàna tsy azo atao zany aty andafy fa tonga dia mahita raharaha fanjakana raha hoe lasa nray aman'reny dia le zaza fotsiny ajanonao an-trano. Dia tsika zao raha sanatria manao azy rehefa tsy fantatritsika za zao androany tena hoe dia mety anao misy mifantatra zany ohatra hoe tsy azo atao mihitsy raha zaza latsaky ny 9 taona mijanona ao an-trano dia tsisy ray aman-dreny tsisy olona hoe adulte ao dia idinao an-trano dia lasanao mandeha ka raha tratran'ny fanjakana amin'izany dia mahita raharaha ianao dia anao tsy afaka ety mihitsy fanjakana lalàn'izany sy miraharaha zany fanjakana tokony ho fantatrao zany ny fanjakana zany dia miteny an'ity hoe ny lalàna rehetra tokony ho hain'ny olona daholo nare misy lalàna tena tsy fantatrao mihitsy hoe zany tsy azo atao e tsika zao ohatra aty andafy tsy azo ataony sady mihinan-kanina no mitondra tômôbila ohatra hoe sady mitondra tômôbila zany ianao mihina sandwich be ianao mihina ka raha amin'iny ianao mifanina amin'ny be moto na ny mpitandro filaminana dia ajanony ianao mety hitena ngambany hoe komofonay no haninay tômôbilina ihany ny aloha to tsy azo atao tonga de izy hoe na ianao mihinana na ianao misakafo tsy azo atao zany hoe sady mihinan-kanina no mitondra tômôbila dia anaty embouteillage eny mipolona mofo be eny ianao hoe embouteillage tsy azo atao dia hitena ianao za tsy nanala an'izany ozy izy lamondy ohatra zany tanareo boky be ohatra zany oa ninninona zany tsanga miseho eo tena vonoa ny vadiko dia misy lalàna fandrify amin'izay vanaotsy le volaina le boky be dia jerena lalàna zany le lalàna teneko anareo zany hoe tsisy tokony tsy arana lalàna Napoléon misy mpanjaka atao hoe Napoléon tany amin'ny 1800 tany nametraka an'izany teo amin'ny fiarahamony hoe tsisy nizaniza tsisy hoe za tsy nianatra droit nge zanga pahay lalàna tsisy an'izany olo tsotra rehetrarehetra itsika dia mila mahay ny lalàna dia niaza tratrany fotsiny niaza tratrany fotsiny azonareo niaza tratrany fotsiny tsisy hoe zaka ny lalàna tsy azo atao amin'ny telefona sady mitondra tômôbila fa tratra ianao tareo manao an'ireny oreillette reny zao reny oreillette kely bluetooth kely amin'ny sofiny reny tsy azo atao reny sady mitondra tômôbila ianao tonga ianao dia voasazy miala mihitsy ny point permis ianao za taloha manao an'ireny foana tsy miala eny amin'ny sofiko dia rehefa misy andro zareo dia mody misafisafy loatra zao takonana iny satria tonga dia tratra ny lamondy raha misy an'iny satria matoanao misy an'iny dia telefona ianao zay tsy azo atao ny manao telefona mitondra tômôbila ianao tsy afaka ety amin'izy za tsy mahalala an'izany fa lalàna boky be da be ohatra zao izy tsy teny hoe ianaro daholo ny lalàna tsy manam-potoana an'izany tsika fa rehefa tratra amin'izay lalàna zay kosa ianao dia mahita raharaha ianao dia ianao tsy afaka eteny hoe za tsy zay kosa nga tsy mahalala an'izany izy jereo fa anaty lalàna zany ozy izy anaty lalàna zany ny n'Andriamanitra nefa tsy boky be alleloia ny didy folo rehavana dia bazy ny lalàna rehetrarehetra tenenina ao anatin'ny baiboly ao dia miafampiankinankina amin'ireo daholo zany dia mahita ny didy folo zany tsika dia mahita ny fihevitr'Andriamanitra mahita ny zavatra tian'Andriamanitra ny lalovantsika alehantsika dia rehefa voavitefy ny didy folo ny olona anankiray didy folo dia tsy sarotra mihitsy no mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra alleloia dia Andriamanitra nefa tena miteny ny tsy fahalalanao ny lalàna eto amin'izao tontolo izao dia mba tratra ny lamondy ny an'Andriamanitra indray nampianariny aloha nataony anankifolo fotsiny aloha dia nataony anankifolo fotsiny izany hoe tsy betsaka ireo ary tena ny zava-dehibe iankina ny fiainantsika ny tena ohatra zao hoe didy voalohany aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany raha manan'Andriamanitra hafa ankoatra n'Andriamanitra ianao dia voalohany indrindra aloha Andriamanitra tsy asa nefa ilay Andriamanitra hafa koa tsy havitanao ny Andriamanitra hafa rehetrarehetra ngeravana mbola ianao manadio azy hoay ny Andriamanitra hafa rehetra mbola ianao no mikarakara aiza reny asiko plasiny izy ty andeha ataoko ery ambony ery ty sarivongana ty sao dia kitikitihan'ny ankizy
sahirana mihitsy ny mampiakatra azy ireny sao dia tratran'ny ankizy na nanolovony saka azerany saka zany hoe ny Andriamanitra afanonge mbola ianao no mibata azy. Za rehefa dia tena variana mihitsy mahita olona za aloha dia soa fa tsy mbola nandalo tamina fivavahana mivavaka amin'ny sary vongana teo amin'ny fiainako fa za dia tena mieritreritra mihitsy tena ohatry ny ahoana raha ny fomba inon'le olona hoe tia sary ty hitako zao mihitsy hoe ina moa ry havana le ry amin'ny rotona Antsirabe misy mpivarotra le sary eo amin'ny sary vongana be dia be eo. Ina moa rehefa mitentsika reny amin'ny sary masina ina moa nara le tanàna iny le lalina makany Antsirabe izy dia le miolaka be iny misy an'zareo le mamboatra feno sary vongana be dia be nareo mponina Antsirabe mahalala tsara iny iza moa naran'iny tanàna iny misy an'izay tanàna izay amin'ny rotona Antsirabe tonga dia feno karazana sary vongana be fotsiny ny amidin'le olona eo amin'le fiolanana be zay fiakarana zay eo amin'ny sary masina ozy ny olona dia za ve rehafana hitako zao ve hoe teto itony vidiko reto olona reto ny nanao an'io asa tanana io dia ahoana ny fomba inoky tonga any an-trano iny dia lasa hitany fiainako nefa le olona mivarotra anazy teto ary mbola reo ihany ny fiainany amataona ary raha tena mipasy tena mitondra fahasoavana iny sary vongana iny tsy reto olona nanamboatra azy reto ve tena tokony tena fanaperana ao amin'ny fiainana ary raha toka mitondra fahasoavana iny nahoana no amidiny. Za zao ohatra manana sary vongana ray ka tena mitondra fahasoavana eo amin'ny fiainako iny mba marina indra ho amidiko. Marina mihitsy za tena mampiony izany. Sary vongana mitondra fahasoavana eo amin'ny fiainako ve dia ho amidiko. Dia ohatrinona dia ataovy 5,000 3,000 ny vosahako ampidiman-jato loasa sahana biscuit an'ny ankizy dia lafo vidy mora le diko varotra koa en plus efa Andriamanitra dia ahoana no inoko an'iny hoe iny zany dia hivavahako. Za tena miteny anareo tsy Andriamanitra tsy fanan'Andriamanitra ny toetra ao anatin'ireny fa tena fanahany faharavana. Raha misy aminareo zany tena miteny eto raha misy aminareo mitahiriry an'ireny sary vongana ireny ao an-trano ary tena antenainareo mitondra fahasoavana amin'ny fiainanareo za miteny raha teo tahin'Andriamanitra nareo avoay ario fa tsy mitondra fahasoavana ireny raha fa vomereny tena mitondra fahampitehana. Ary Andriamanitra nantena aza manan'Andriamanitra aby fa za ihany satria fantatr'Andriamanitra fa izy ihany nge no mahavita ny fiainantsika. Nanao sary omby lahy kely volamena ny zanak'Israely. Dia nefa ny sary io omby lahy kely volamena io tsy vita io raha tsy nikavin'ny olona sy ny firavaky ny olona no nanaovana an'io. Zany hoe mba hahatonga isy Andriamanitra zany dia rovotra mihitsy aloha ny paosin'ny olona, rovotra mihitsy aloha ny fananan'ny olona tena nampahantra zany. Andriamanitra efa teo ary mahantra mihitsy ianao no tahiana Andriamanitra fa tsy hoe Andriamanitra zay tena mba meo volamena namboarako ny tenako fa teo volamena manimba mahapotika aza manan'Andriamanitra aby fa za ihany. Zay ny voalohany. Didy faharoa aza manao sarin-javatra voasikotra anao na mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay eny amin'ny rano ambonin'ny tany aza mikoakeo anatreny aza manompo azy fa za Jehovandriamanitra dia Andriamanitra sampiariko maneliko ny ray amin'ny zanaka mba amin'ny zafiafy sy ny zafidoalika dia amin'izay makahala nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Ty zany misy fanazavako anareo aza manao sarin-javatra voasikotra na mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na ety amin'ny tany ambany na zay eny amin'ny rano ambanin'ny tany aza mikoaka eo anatrehana na sary. Misy adevitra be zao tamin'nisy hitareo misy an'le hoe rasta na hitany dao tsika misy hoe rasta dia tsy navelan'ny pastera ritra atao am-piangonana dia ohatr' zao
dia tena mijery an'le commentaire-n'olona eo zany zay mba mijery an'ireny koa mba mahafinaritra kosa zany tena mba hetsika mahafinaritra kosa natao ny pastera tsy hoe fakalafo rasta fa pastera kosa ohatsy ve omena tsiny ndramana manamasitena izy vao miditra amin'ny fiangonana dia avela hiditra eo daholo indray ve ny ozy ny hoe natao hoan'ny mpanota za zany tena nareo foana fa Jesosy tena miantso ny mpanota ary mpanota vonina hibebaka fa tsy hoe mpanota dia vonina iaina amin'ny otany mandrakizay dia misy mitena izy commentaire ireny mba nahavariana rasta ve dia oroanareo makany Jesosy nareo Jesosy nareo koa ary lava volo inona mahatonga ny olona miteny hoe Jesosy lava volo satria izay manao filma Jesosy rehetra manao dia lava volo daholo dia misy an'le sary ohatran'ny lehilahy ohatran'ny mangamanga maso ohatran'ny pitrapitra iny lava volo dia zay ny ahitany olona io tsy tian'Andriamanitra aza manao sarin-jambatra vozy Jesosy raha ny amin'ny apokalipsia raha jerenao ny description an Jesosy dia tsy hainao atao dessin zany tsy hainao ho dessinena akory maso takan'le lavo tena tsy tanao hosoratana zany Andriamanitra kiravana tena tsy adaly fa tena endry dia miteny mieritreritra zao zany olona zay Jesosy lava volo fa tena eko anao Jesosy tsy lava volo zany tsara oko tsara ety tsisy Jesosy tena bory volo ara-dalàna ny tsy sola lohatra na fotsiny izy fa tena bory volo tena tsara ety fa tsisy any filma ny olona nanao filma Jesosy voalohany dia tsy nahalala ny tena momba ny Jesosy dia nataony lava volo Jesosy dia indolona raha dia mitady olona lava volo anao Jesosy tsy lava volo zany fa inona mahatonga ny olona nehetra zay dia io zao be dia be ny olona mieritreritra mihitsy Jesosy asina le sary iny ao anatin'ny trano dia mijery any pantalolana be ke zay ataloha mahita sarin'olona reny le sarin'olona dia natahotra be ataloha misy sarin'ny dadabe anay zay dadan'ny dadabe anay fa moa dadabe anay dia sary ngeza be ao amin'ny tranon'ny dadabe anay dia ny sariny mijery le caméra ohatra ka ino azy rehefa mijery le caméra ianao dia santo mandeha tsy dia mifindra toerana ray dia miafina kely ambadika zay tanjany hoe mbola kely teniteny mamanay ray mamo za jeren'le dadabe itsy foana rehefa maka sary ianao ka mijereny amin'ny caméra ianao dia ohatry hoe anao foana hoe zay alehan'olona jerinao za tana miafina ambany zay dia mitsikirana izy dia farany tegna ray mamo za fa arahan'ny dadabe maso foana misy taontsika mahita an'le sary iny dia io ny vavahady dia ny problème mahatonga an'izy mahafaty hoe mitandrema ny didiko izy ny ten'Andriamanitra mba ho velona ianareo mahatonga an'izy mahafaty tsy fahalalana ngeravina maharingana dia iny amin'izay ararotiny devoly tena ararotiny devoly ny fiatretanao fa io Jesosy dia sanatra ny anatin'le sary dia variantsika le misy sary vongana dia voaka raha mihitsy ny maso fa malahelo amin'ny fahotan'ny olona tsy Andriamanitra zany rahoana tsy Andriamanitra zany za miteny anao dia misy sary vongana tary dia efa be loatra ny fahotan'ny olona tena tomany mihitsy kely sary vongana dia be mpitsidika be sary vongana hoe hitomany fa inona ny problème nararotin'ilay fanahy io ary izy nataonareo Andriamanitra tanao mba hidirako fa ilay Andriamanitra tena izy tsy inona tsy hiditra eo mihitsy eny amin'izay dia mitondra ozina ny olona aza manona foana ny anarana Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manonona ny foana ny anarana za manona foana ny anarana dia mba ren'Andriamanitra efa hita fa izy le ranabavampiara mivavaka tamin'ilay taloha mivavatra fripo ny asany za ozy izy tamin'iza mbola vao mivavaka mbola tsy niova fo mbola tsy natahotra an'Andriamanitra dia misy olona ozy izy mitady pataloha lehilahy zao manontany dia andeha ty andeha mihitsy nefa pataloha slim male ohatry ny elastisy andeha mihitsy ny ozy izy le ranabavy satria te alafo izy zany ve izy efa mivavaka ny andeha ty mba ren'Andriamanitra andeha ho io fa lamotana izy dia vidiny lehilahy ty iny juste col kely eny le pataloha ambevavy nefa izy zany le manona faninarina Andriamanitra
zaho dia miteny hoe tena ambaren'Andriamanitra nefany fitaka sy lainga atezitra an'Andriamanitra zany mahatsiarova ny andro sabata moa dia efa tsy tenenina antsika intsony mahavelona ingiravana ny fahatsiarovana andro sabata tanareo ny andro sabata io ambadika izany sabata zany tena fahasoavana ngezabe mihitsy aza mba mitenao raha misy aminareo mbola tsy nanandrana an'izany ny anara-pandarantsika dia hoe andramoka izao mba manandramo enge nareo amin'ny sabata amin'ny sabata zao misy olona ho avy aty aminay halleloia fa defa mesazy tamiko teo mihitsy ny anankiray ho avy zay amin'ny sabata anao pentecoste amin'ny lahady halleloia halybe mihitsy anareo ilay mesazy dia ao anaty sabata io Andriamanitra tonga eo anoloana etsika dia taka an'ireny onjy dinidinihan'ireny andrindra ny herinandro anao zao dia nandalo misy adiny lalovana dia hita misy rahitra-po misy raha ao amin'io sabata io no irestoren'Andriamanitra ny aminao manontolona ny ara-panana ny ara-nofo na ara-tsaina ara-moraly rehetrarehetra dia mangasa indreny ao mamakivaky ny tontolo herinandro manajany ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro iainana ianao raha jerentsika zany ny didin'Andriamanitra rehetrarehetra eto ao ambadik'ilay fitandremana didy misy zavatra mahasoa foana raha manaja ny rainao sy ny reninao ianao dia manino dia ho maro andro iainana dia reo tsara fa rehefa manaja ray aman-drentsika dia jerinareo tsara fa nanotsodrany ray aman-dreny tsy mivavaka ny ray aman-drentsika ohatra tena tsy mivavaka fa maray aman-dreny azy dia jerenge rehefa mitsodrany ray aman-dreny tsy pastera izy fa ray aman-dreny fa rehefa ny ray aman-dreny ny faly dia mitsodrano tena tanteraka iny ania mahatonga ny tokantranon'olona tsy devanina mbanina ray amanareo hoe tokantrano tsy nakasitrahany ray aman-dreny zany hoe misy olona rehefa tsy defa tsy mety nareo tsy akasitrahany ray aman-dreny le be dia be mantsy ny olona ohatr' zany tsy akasitrahany ray aman-dreny le tokantrano fa misisika ihany dia jereo fa tsy dia zarizary ny tokantrano iny satria manino satria manko tao le tsampy an'ilay tsodrano le ray aman-dreny hitanareo zany manajany rainao sy ny reninao dia lavandro maro andro ianao amin'ny tany zay mendry Andriamanitra anao zany hoe Andriamanitra zany eo ihany fa nosorandreo ray aman-dreny reo dia raha vao tsy manaja andreo zany sika dia tsy manaja an'Andriamanitra tsy nahazo tsodrano tamin'ireo zany sika dia efa tsy tsofin'Andriamanitra rano ihany koa satria tsy nanaja an'ilay ray aman-dreny aza mamono olona mahavelona ngeravany zany lalàna zany satria raha mamono olona ianao dia ao Baiboly nisy teny manao hoe maso solon'ny maso aina solon'ny aina dia ho tena Andriamanitra mitandrema ny didiko dia mba ho velona ianareo raha mitandrina didin'Andriamanitra zany hoe tsy mamono olona dia tsy maty koa ianao fa raha mamono olona ianao dia miomana fa maso solon'ny maso aina solon'ny aina ary fantatr'Andriamanitra aza mijangajanga azao fa nahita hoe 40,000 moa zao 40,000 moa efatrano nisan'ny olona voan'ny sida ao Madagasikara efatrano le sida efa ela be tsy nahinona zany eveke fa tsy natanteraka zany efa tsy misy tsony zany efa ela be ngerafina tsy nahinona zany efa nandalo teo ny covid nandalo teo ny inona avy reny karazana zavatra any reny sida zany efa ela be any nahinona an'izany olona niresaka an'izany farany zao na ty andafy tsy dia mahita an'izany tsony hoe sida zany ohatra nefa eveke zavatra efa tsisy tsony zany 40,000 moa zao ny olona dia hoe ny olona nanao test zany fa ny tsy nanao test sy any anatina tiana zany tsy fantatra tsony inona moa no mahatonga ny sida miparitaka be fitsangajangana ny 5,20 isan-jato ny fahazahoana ny sida dia fitsangajangana firaisana ranofo fa ny ankoatr'izay mety nanala nify ianao dia nisy fitaovana tsy voadio nanakara ianao na famerana fa ny ankoatr'izay dia fitsangajangana dia inona zany le aza mijangajanga tondra fahavelomana zany efa tsy mijangajanga ianao milamina tsara ny ao atokantrano ianao salama tsara ny vadinao salama tsara ny ankonanao tandremo mididiko teo mba ho velona ianareo mahavelona zany halleloia aza mangalatra raha mangalatra ngelinao dia efa tsy maintsy anefany zany ianao dia tsy ho velona mihitsy ianao mitondra fahafatesana na amin'ny lafiny ahoana na amin'ny lafiny ahoana dia mitondra fahafatesana foana zany aza mety ho vavolombelona mandaina ka nameloko any namanao ray zany ena manao vavolombelona mandaina ianao dia nameloko any namanao dia
migahatra ny namanao. Tena azonao antoka hoe tena toro tsara ianao raha alona. Olo fomba fitentsika malagasy aloha ny enjehan'ny omby masika tsy enjehan'ny eritreritra. Tandremo ny didiko mba ho velona ianareo ny tenin'Andriamanitra. Aza mitsiritra ny tranon'ny namanao, mitsiritra ny vadiny namanao, ny ankizy lahy na ny ankizy vavy na ny omby na ny brika na izay mety ho an'ny namanao koa aza. Io mahatonga fampisaviana, fitsiriritana, dia mivadika fialonana, dia tsy azonao ilay zavatr'olona dia tao amin'ny baiboly nisy efa nisy tantara ohatr'izany. Nataony izay razona ilay tanim-boaloboka. Taony aba izay nazona ilay tanim-boaloboka na dia namonoany an'ilay olona ary. Dia mitondra fahotana ihany izy, lasa namono olona. Dia efa fatezana ny tambony io. Dia ho tenin'Andriamanitra ilay mivakitsika teo ohabolina 7. Tandremo ny didiko dia ho velona ianareo, ary tandremo toy ny anak'Andriamaso. Ny an'Andriamanitra rehefa na tsy nafeny ny azy ny didiny, fa nataony ariary mba hahatonga antsika hitandrina an'izany ary mba tsy hahafaty antsika. Alleluia. Hoy ny bolina 1 ambadika kely ao. Bolina 1 misy tena mahafinaritra ity momba ny fahendrena. Bolina 1:9 izy ity dia teny mba vidiko tamin'izany natao katekomena tamin'izany satria misy ny anarako dia mba faly fotsiny tsy haiko kory izay dika fa nisy ny anarako fotsiny. Dia efa tiako hoe fananarana tsika amina mpanao ratsy. Anaka, anaran'i Jesosy 5:9, bolina 1:9. Anaka, mianoa ny anadrainao ary aiza mafoy ny lalàn'ny reninao. Fa felo tsara tarehy amin'ny lohanao zany ary rado amin'ny vozonao. Halleloia. Io ny mba fidianako teny. Ay, misy rado ity. Anao zany io mba ataoko teny. Tsy fantatro kory izay dikany. Mianoa ny anadrainao ary aiza mafoy ny lalàn'ny reninao. Ny anadrainao zany ny raintsika dia Jehova. Ary misy anatra. Ity baiboly ity dia anatra Andriamanitra ho antsika daholo. Ary aiza mafoy ny lalàn'ny reninao, iza ilay reny? Ny reny dia milaza fiangonana. Ary izy moa lohan'ny fiangonana dia Jesosy. Ny raintsika zany Jehova, ny renitsika zany mpamelona antsika dia Jesosy. Halleluia. Na testamenta vaovao na testamenta taloha nisy fotoana isika mitony an'ilay teny hoe elatra ny ekarana tahaka ny voromahery. Dia adiniko ny lazanareo tamin'io hoe tao anatin'ny famelabelarana hoe anisan'ny tena zava-dehibe ihany koa ilay elatra ekarantsika iny. Tsy misy ngamba ianao mahita hoe vonona dia ny ilany ihany no mamoy, fa tsy maintsy mba lasa lava miara-mikopaka. Tiana tenenina amin'io dia izao: testamenta taloha anadrainao, ny lalàn'ny reninao testamenta vaovao. Halleluia. Betsaka ny olona tsy tia hanana testamenta taloha fa efa tamin'ny andro Mosesy zany tsika tsy amin'izany tso fa aty amin'ny fanekena vaovao. Iza ny lazanao an'izany? Hoe adinoa ny testamenta taloha fa tena andro ny fahasoavana izao. Dia nananao manandrana manidina vorona ray dia manidina amin'ny elatra ray. Fony tena rantra mba ho velona ianao dia mianolo ny anadrainao, testamenta taloha. Ary aiza mafoy ny lalàn'ny reninao, testamenta vaovao. Fa felo tsara tarehy amin'ny lohanao zany. Felo zany tonga dia atao amin'ny andrina. Azonareo? Tsy misy olona manao felo dia asiana satroka ba. Fa felo zany matoa atao eto dia ozy tsika miariary toy ny vaiak'andrina. Tonga dia iny ny hitan'ny olona ary tsy mamenatra. Tandrina didin'Andriamanitra kely fa tsy mamenatra. Satria maninona? Mitandrema didin'Andriamanitra ianao dia ho an'ilay olona mimeme anao ireny dia teneny hoe jerevo ny vokany. Alleluia. Mitandrina didin'Andriamanitra tsy mamenatra izany. Sao nareo menatra amin'izany. Tena atao eny amin'ny loha mihitsy zany. Felo tsara tarehy ho hitan'ny olona hoe izay mitandrina didin'Andriamanitra. Fa izao ny fiainana tadinareo itsika tamin'ireny Covid ireny. Tadinareo nareo izay efa teto. Vao nanomboka ny Covid tadidinareo rehetrarehetra angamba. Fa ny hirahira teto vao nanomboka fotsiny volana janvier 2020 vanomboka miparitaka be tany Chine dia izao foana ny tengo tamintsika teto. Tsika tsy matahotra an'izany. Halleluia. Ary tena tsy matahotra. Dia ny teny sy nampairanareo foana izay hoe
tsika tsy matahotra zany, tsika tsy matin'io. Za raha nanao akasibosy tamin'ireny dia tahotra ny lalàna. Tahotra n'ilay lalàna tsy andavako ilay 135 € dia nanaovako ny kasibosy. Ary anaovako amin'izay tena fotoana tsy maintsy anaovana azy hoe miditra ato dia anaovako. Vao miala eo amin'iny fivarotana dia soroko. Satria izao ny ao an-tsaiko tsy tiany mamelona anahy. Ary tsy tiako ny mahafaty anahy raha diniko ty. Lamondy ny azoko amin'ity, za tsy te ho tratra ny lamondy dia manao kasibosy ahy. Fa fantatro. Fa rehefa tandremako fotsiny didin'Andriamanitra, tsy ireny no mahafaty anahako. Tsy Covid ny mahafaty anahako. Tena anareo foana tamin'ireny, tsika tsy matahotra an'izany. Fa maninona ary tsika tsy matahotra an'izany? Tsika mitandrina didin'Andriamanitra. Dia tsika velona izay fotsiny. Alleloia. Felo tsara eny amin'ny lohana zany, rado. Amin'izao rado zany dia firavaka anisan'ny tsara sady entina mihaingo. Mafy ihany koa. Volamena dia vatosoa, volamena dia vatosoa, zany. Volamena dia vatosoa, volamena, zany ny fikambanana, zany ny atao hoe rado. Sady sarobidy zany no firavaka mafy zany. Afidy alleloia. Dia tsy matahotra tsika. Alleloia. Tsy matahotra Covid tsika ary direto tsika reto. Tsisy tamintsika reto efa teo fon'ireo tsisy maty. Firy tamintsika rehefa voan'ny Covid. Zangirava rehefa voan'ny Covid tamin'ireny. Zangirava na voan'ny Covid. Efa sitrana vao tena resy lahatry hoe tena Covid angamby nahazo anahy iny. Ve tsy hoe angamba fa tena resy lahatra fa Covid. Fa nanao fandarina teto foana. Fa nangoritsina amin'izay Nanaova mampionina taloha hoe ravitsara. Ilay ravitsara iny dia tantely dia nidorana tamin'ny afo. Ohatrany mamay be zay tonga dia natelina. Nakara tany amin'ny vavoroko tany ilay ravitsara sy ilay anitra. Tonga dia toetry zavatra ny sarotra dia afaka. Fa tena tratran'ny Covid tato. Fa zany hoe Covid anatanjaka. Mbola afaka manao fandaharana, mbola afaka nandeha miasa. Fa tsy maty. Alleloia. Ahoana ny Andriamanitra ny hamono ahy ilay avako malalako. Jerena tsara. Zasika ampahirezako anao ty. Raha mbola tsy lava be amin'ny fotoanantsika. Ohabolina toko 7 vakiko aminao manomboka amin'ny 7:20 hatramin'ny 9:20. Ampahirezako anao ity. Ny fahasambaran'izay olona mahita fahendrena. Inona moa ny fahendrena? Fahendrena dia ny didin'Andriamanitra. Vakiko aminao. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Fa mifandratona azy dia tsara noho mifandratona volafotsy ary ny tombaritra aminy dia mihoatra noho volamena tsara. Sarobidy noho ny voangy izy. Azy rehetra irinao tsy misy azo ampitaina aminy. Fa andro maro no ao an-tanany ankavanana ary arena sy voninahitro ny an-tanany ankavia. Lalana mahafinaritra ny lalany ary fiadanana ny alehan-drehetra. Azonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy izy. Dia tenin'Andriamanitra daholo io ary rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Izay mitana n'inona? Mitana ny didin'Andriamanitra. Halleloia. Fahendrena nandrena Jehovah ny tany ary fahalalana no nampitoerany lanitra. Ny fahalalana no entiny mampiboboka ny rano amin'ny lalina ary ampitetevany anto avy amin'ny rahona. Anaka vakio amin'izay manomboka eto aoka tsy ala amin'ny masonao zany. Raha keto ny tena fahendrena sy ny fisainana mazava ka dia ho hain'ny fanahinao zany ary ho firavaky ny vozonao. Dia androso amantoky ianao. Io ilay teneko hoe tsika tsy maty zany, tsy maty ny Covid zany. Ka tsy ho tafitohana ny tongotrao. Tsy atahotra anao raha mandry. Eny, andry ianao. Ary ho mamy ny toromasonao. Fitandremana didin'Andriamanitra daholo zany Fitandremana ny lalàn'Andriamanitra daholo ny azahoana an'izany Averiko, tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, andry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Aza manano tahotra avy tampoka. Na ny rivo-doza mamely. Ny ratsy fanahy. Raha avy zany. Fa Jehovah ny tokonao, ka iambina ny tokotrao, tsy ho voafandrika izy. Matory ianao arovana, mandeha ianao arovana. Tsy tafitohana. Alleluia. Amin'ny alalan'ny inona manontany hoe mba meo anay ny
ahoana ny azahoana an'izany dia tsotra tandremo ny didin'andriamanitra tandremony teny zao joba zao ngeravana evakitsika lehilahy anankiray tena voky fahasoavan'andriamanitra nanandratsika mihitsy amin'ny joba 22 ny tenina hoe masiny ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao amponao ny teniny tena alatsao amponao aza vela mandalondalo fotsiny inona ny didin'andriamanitra zao aza manao an'izao latsaka ao tsy anao an'izao na iny kidona na iny katra za tsy anao an'izao alleloia jesosy ny tenany amin'ny Luka 1:20 sambatra nge ozy jesosy zay mitandrina mihain'ny tenin'andriamanitra ka mitandrina azy ny tenin'andriamanitra ngeravana tsy natao hoenona fotsiny tena natao hitandremany ary za dia tena variana mihitsy mahita olona indrindra mahita mpanompon'andriamanitra mpitory teny manamaivamaivana ny didin'andriamanitra tsika hoa tsy mila nyjanjy hoe efa tsy izany tsotra avana ny azahoana fahasoavana tsy fitandremana ty io ve teo vitanao no hitandrina izy mpanompon'andriamanitra tena hoe miambo ianao zy izy raha miteny hoe vitanao daholo mitandrina io dia manontany an'izany olona zany hoe jereo ao le lalàna n'izao tontolo zao boky misy lalàna artikla numéro zao ainao ve reny nefa tsy maintsy ataonao satria atao am'izao tontolo zao ianao miaina dia iainany an-danitra ve tsika riavana dia tsy ezaka ve tsika riavana hitandrina zay didin'andriamanitra boky kely ihany nge riavana ty boky baiboly ty raha tena hoe atao ny konty jerenao tsara zao no ateviny tia ny ateviny boky faiza hoaiza le boky le bokina lalànany raha ka boky anankiray misy baiboly anankiray ngezabe ty alleluia hitanareo le boky le lalàna le teneko amin'izay lalàna n'izao tontolo zao le eny amin'ny fitsarana ty mbola kely baiboly ty ty mbola kely ty boky ty raha ity zany le hoe boky litanareo efa misy problème tsika dia makany amin'ny avocat dia mamaky boky ohatr'izao zareo hoe jerentsika ny lalàna artikla fa izao dia jerena ty mbola kely nefa le baiboly raha miohatra amin'ity dia izy io samy baiboly reo fa ty baiboly miaraka amin'ny sary ty dia misy fanadihadiana dia ty le baiboly vakitsiko amin'ny teny anglisy aloha zany ty fa miteny gasiko ny ahy fa somary efa reradreraka azonareo fa ty zany ny angezan'ny baiboly mba misy didin'andriamanitra nefa ngeravana tsy didin'andriamanitra fotsiny hafa nga dia hoe didin'andriamanitra fotsiny hoe isaka makina dia aza mijagajaga aza mamonon'olona aza mangalampihinana aza mandeha mivoaka aza mitaingina bisikileta aza misy fitahina sy fahasoavana be deabe nge ao anatin'ny baiboly vaka didy fotsiny atao anatin'ity misy tsodrano ange aty misy vokatry ny didy ange aty hotahinanao raha voaka hotahinanao raha miditra hotahinanao natany hotahinanao ny atsaha tsy didy tsony ange zany fa vokatry ny fitandremanao izy ao anatin'ity kely ty fa ianao raha misy problème inona ny olonareo niadra an'izay mivady dia fa inona no ny fanarana hitany ny fitsanatany mariazy 50-50 ao ary zao zany lalàna artikla numéro zao B A D B D C zao dia zao dia ozy izy le mpanompon'andriamanitra hoe aza miambo ianao hoe ianao hoe dia vita hitandrina io rehefa tsy hotandremana io dia tsy vita fa rehefa hotandremana io jerenareo salamo fa 5:100 salamo fa 5:100 nisy olona ato tsy mitsotra an'izany tenen'ny mpanompon'andriamanitra zany io hoe dia ho vitanao ny hitandrina io rehefa tsy te hitandrina tsika na didy anankiray azy fa tandritsika zay teneniko anao didy folo angeny nomen'andriamanitra eo ary tsika didy folo azy tsy te fotsiny no tena hoe didy folo aloha efa vitanao fa raha reo ary mbola sarotra aminao mihitsy zany le manompon'andriamanitra dia miaratsiny fa tsy sitraka n'le teny toeretrretra anao mba mailitsika fa misy olona zany tena mieritreritra mihitsy hoe mora dia mora ty mankany an-danitra ty tsika riavana mahazo iny ty mahazo iny ty izy ty mahazo
hoe manao ino dizy ty manao mémoire manao mémoire de fin d'étude dia mianatra mafimandro amanao mianatra dia miprésenter mémoire dia afaka amin'iny dia mitondratsika anakaiza le izy za tsy miteny hoe aza mianatra mianara fa fantiriko anao tena nitondra anao aiza le izy fa nefa raha didin'Andriamanitra mitandremantsika jereo tsara John maky John tsika John toko 7:20 andiny 12 sy 17 naran'i Jesosy manao hoe hoy Jodasy tsy Iskariote taminy tompoko nahoany no aminay ihany nisehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa andiny 13 Jesosy namarika anao ta fa tena be dia be ny pastera miteny an'izany zao na babisarylinina fa tsy hoe ahoana tena betsaka zao miteny hoe io raha izy fotsiny Jesosy rehefa mino an Jesosy fotsiny anao dia tokana tsy haiko hoe inona zany le hoe mino an Jesosy zany ngira mandao teneko anao ny atao hoe mino an Jesosy Jona 7:20 andiny 12 13 zatsika raha misy tia dia tandrina ny teniko izy zany hitandrina ny didiko izy ary ny raiko tia azy ary akao aminy izy ka honinao aminy ary zay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny jerenareo dia tsy fa ny ray izy naniraka raha tia an'Andriamanitra tsika zany tia an Jesosy tsika zany dia mitandrina ny teniny izay tsy teniny fa tenin'Andriamanitra ka raha tandremantsika ny tenin'Andriamanitra Jesosy sy Andriamanitra hitoetra ao anatintsika dia iny ke mahatonga antsika tsy azo atao ninina intsony resaka zany hoe mpandresitsika ianao dia tsy mahazo resy zany nefa ianao tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra sao dia diso fanantenana amin'izany ianao Alleluia zao ngery havany amaranako azy nanay maven'ny olona ny hoe fitandremana didin'Andriamanitra tena tsy azo amaivanina mihitsy mety mitentsika tena sarotra mitany izy sarotra fa azo atao maranako azy Apokalipsy 12:20 Apokalipsy solamandry zay teny farany dia to teny farany dia ao daholo zany ny zavatra mafonja daholo ny ao Apokalipsy 12:20 andininy 5 fakiko aminao sy ny 7 ary izaho Jona no naresina hita ireo zavatra eo ary rehefa naresina hita dia nikoaka hivavaka teo anoloan'ny tongotry ilay anjely naneo ireo zavatra eo dia hoy izy tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany sady namany mpaminany rahalahinao sy izay tandrina ny teny amin'ity boky ity Andriamanitra ihany mivavao voalohany indrindra fampianarana voalohany tiako raisina anatin'izany tena tsy azo atao mihitsy zany olona ekoaka eo anatrehan'ny olona misy fotoana zao tsika mifampitrodrano tonga ty hatrano zao tsika mifampitrodrano tsy azo atao mihitsy zany hoe nareo andohalika eo anatrehako raha zany hitrodrano-nareo dia za mitsanga fa miara-mandohalika tsika tsy azo atao zany mikoaka eo anatrehan'ny olona misy fotoana zao any a Madagasikara misy an'ireny mpanompon'Andriamanitra avy any Afrika avy any Etazonia avy aiza dia rehefa tonga dia mikoaka mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra ka mikoaka mandohalika tsy azo atao nga iny anjely aza tsy nanaiky zay aloha zany ray tena sarotiny mihitsy le anjely asa manao an'izao satria neka an'iny ny John nekekoaka hivavaka teo aminy todrina dia aza manao an'izany tsy aty amiko zany fa ny amin'i Jehova tsy azo atao zany ny mandohalika eo anatrehan'ny olona tandreminareo zany na profeta io na bishope io na finona avy ny titra rehetrarehetra any tsy azo atao ny fanajana tompoko tsy fiankohofana fa dia misy zany hoe tena meta misy zany Madagasikara misy an'ilay pastera avy any tsy haiko va izy iny dia entolo hoe mpanompon'Andriamanitra malagasy tsy azo atao zany tonga dia lasa menao an'iny ny voninahitr'Andriamanitra ary narentsika mpanompon'Andriamanitra tandremo manaiky-kofan'ny olona zany fa fandrika ho antsika zany za aloha aza mba ataonareo an'izany mandrak'izay doriamaina fa tena tsy azo atao zany toy izy ilay anjely tandremo
aza manao an'izao fa mpanompona manao ihany sady namany mpaminany re alanao izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Ay ny anjely aza mitandrina ny teny atao anatin'ity boky ity. Aikery avana na ny anjely aza dia mitandrina didin'Andriamanitra. Ny mpaminany rehetrarehetra teo alohantsika mitandrina ny didin'Andriamanitra. Zava-doza koa zany raha nabavy amy efa misy an'izany hoe sarodo hoe solona dia talalan'ilay pastera. Zava-doza tsy azo atao zany. Aikeya ny anjely mitandrina ny didin'Andriamanitra. Mitandrina ny teny atao amin'ity boky ity. Ny anjely koa mijery an'ity baiboly jerentsika ity dia mitandrina. Manino ntsika ihany tsy mitandrina? Nefa ny anjely teny hatramin'ny mpaminany lalahntsika rehetrarehetra tany aloha tany ka hatramin'izao any an-danitra any zany samy mitandrina ny didin'Andriamanitra taony olona na efa anjely azy. Dia tsika eto amin'ity tany ity dia mialangalana tsika. Tsy Andriamanitra ho atsy manome antsika an'izany. Andriamanitra ho atsy ohatr'izao. Ary avako. Andao sika hitandrina didin'Andriamanitra. Tena mila atao ary tena tokony atao ny fitandremana didin'Andriamanitra. Tandremantsika vao fitaka fa raha ny olona tsy te hitandrina anazy zany fa sika hitandrina. Ary ty fandarana ity, fandarana andramoka izao hatramin'ny siny dia mbola nitarika anareo foana hitandrina didin'Andriamanitra. Ozy ilay tery saina be nareo aisy zay tery saina eo tsy tery saina zay fa zay kosa mieritreritra fa na ny anjely aza ny mpaminany ny olo-masina rehetra mitandrina ny didin'Andriamanitra. Nahoana moa isika ny tsy hitandrina? Nahoana isika ny tsy hitandrina? Joba nitandrina, Mosesy nitandrina, Petera nitandrina, Jesosy nitandrina, Cornelio nitandrina, re lehilahy Etiopiana nitandrina, niza nitandrina. Ary na le anjely azy ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia mba nitandrina ihany koa ny didin'Andriamanitra. Raha makinareo amin'ny Salamo 8:1 dia mahitanareo tsy hay mba vakio ny Salamo 8:1 ahitanareo olona misisika hitandrina ny didin'Andriamanitra. Hoy ny Salamo 8:1 izao no mitandrina ny didinao 9:10 anjarako Jehovah mini mitandrina ny teninao. Manao fananina mihitsy ny olona hitandrina ny didin'Andriamanitra. Misisika hitandrina ny didin'Andriamanitra satria mahasoa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Anaka aza dino raha ketao aminao ny didiko tandremo ny didiko dia ho velona ianao ary tandremo toy ny anak'Andriamaso ny lalako. Afezo amin'ny ratsan-tananao izy soraty amin'ny fonao takany amin'ny vato fisaka izy dia ho sambatra ianao dia ho tahin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra. Tapitra ny fandarantsika. Alleluia. Tapitra ny toriteny. Hieno ilitsika rehefa aveo dia hieno vavaka. Alleluia. Hieno ilitsika aveo dia hivavaka. Fa melo an'izay aloha tahaka ny fanaontsika isan'andro raha misy olona roa na telo na efatra raha be indrindra manana fizarana fahatsapana, raha misy amareo te hizara fahatsapana, inona no mba nahakasika anareo? Inona no mba tena tsaroanareo? Inona no tena mba nandona ny fonareo zavatra tena vorainareo tamin'ity androany ty tanatin'ny toriteny dia afaka miantso anareo amin'ity kantiko ity akiradio andramoka izao iny soratako anaty commentaire iny dia afaka miantso nareo tsy voatery ny groupe zay maharesy fa nanareo mpijery reo ary dia afaka manao appel anareo androany ao anatin'ny 2 minitra raha be indrindra no izaranareo inona ny fahatsapana voarainareo tao anatin'ny toritentsika androany fa manampy anay zany sady mba maminay koa no eno ny fizarana fahatsapana. Izary no iantso izara fahatsapana voalohany amin'ity androany ity ho tahiny tompo be mihitsy izay olona izay. Alleluia. Miandry ny appel ary tsika amin'izao fotoan'izao izary no anao izara fahatsapana. Inona ny nakasika anareo inona ny voarainareo inona ny nandona ny fonareo tao anatin'ny toriteny izay nenotsika tamin'ity androany ity. Miandry ny appel anareo ary raha tsy misy appel moa ka tsy izara fahatsapana dia tonga dia andefa hira isika dia hivavaka tsika rehefa avy eo. Ao ary miandry anareo ary atao amin'ny messengerako raha misy appel
Alleluia. Raha tsy misy appel ary a tsisy zara-pahatsapana androany a somarina lendaina reo zara-pahatsapana androany a anao tsika to dia eno tsika avy hatrany a ataotsika ity hira ity a ho voninahitra Andriamanitra dia meno voninahitra daholo a isika rehetrarehetra. Isitraponao tumpo numaniki, isitraponao tumpo nutelikyu, Awarinanire anao zara-pahatsapana fa zao miala kanilonilonanzo io amin'ny fiainako, isitraponao tumpo atokisako. Alleluia. Na arizo tudo isso e me molhou numa noite desanaka satisfarena pena farena satitiayana tino loja que me seja puna tumpo Penuta sementinha e fano já senão Jefa ali ni bebaga satisfaria não Tena saria não Satitiaya não Tino loja Kani seja punau Tumpo Chapunau, tumpo no delicchio, carinando io mi fiai na cru, esse chapunau, tumpo até que saco, solto turisal, donatica, mafia duca. Le fate ansulau, isso não se tabaca, satisfaria não, tena faria não, satisfitia não, fitia fanaia não, que me seja punau, tumpo numa miki, seja punau, tumpo no delicchio, carinando io mi fiai na cru, seja punau, tumpo atokisako, que me seja punau, tumpo atokisako. Halleluia. Misy miantso moa izara-pahatsapana dia andao ao ampandrosotsika tapaka ny appel nanabavitsika Marie Charline ao ampiletsika izy Halleluia. Satria efa nandeha nira moa tafiditra tao ny appelany dia tsy nitapahako moa le hira.
Tsy tafiditra tsony izy a tapaka ny apelnanao rana vavy Charline de tsy tafiditra tso fa ndao a apiditra olona anankiray tsika izara-pahatsapana. Halleloia. Andao ampanjotsika ny anabavitsika Erika izara-pahatsapana. Tahiny Jesosy anabavy Erika anao ny fitenenana. Makatita fakatera nami fitenenana kami Jesosy. Nalami fahatsapana koa tena nakasirako hoe ny ten'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra dia mahavela tokoa. Dia hoe ny ten'Andriamanitra dia telo zany hoe raha fataoko hoe telo amin'ny andro zany dia telo iny ny ten'Andriamanitra zany ohatra ny hoe jiro manazava ny lalantsika dia ataontsika eo alohany eo alohantsika foana ny lalantsika. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka indrindra ranabavy Erika marina mihitsy zany teninao zany. Jiro mihitsy anazava ny lalantsika. Alleluia. Tena jiro anazava ny fiainantsika mihitsy ny didin'Andriamanitra. Olotsika mbola iandry olona anankiray tsika misy apelina mbola miditra eo dia tsy mety tafiditra tsony ny apelan'ny zoky Marie Charline fa andao mpandrosotsika indray ranabavitsika Iama izara-pahatsapana ihany io dia ndao ary menanao ny fitenenana ranabavy Iama. Alleluia. Tainy tompo. Nenao fa fahatsapana eny sady ny fijoroana vavolombelona fa ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tena marina mihitsy ny ten'Andriamanitra teo fa fiainana. Raha sendasendra misy olana ianao raha sendasendra misy zavatra ohatra ny ampiasa lona hoe anatin'ny olana sokafo ny baiboly ry havana fa tonga dia misy teny mampaherana tonga dia vakiozy sokafo anao eo fa ny anahy dia izany zavatra miseho ampiainako dia misaotra ny rabavy mizaran'izany ten'Andriamanitra izany dia mankasitraka indrindra paster tainy Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka zokiama tamin'ny fizarana ny ten'Andriamanitra, fizarana fahatsapana izay noentinao teto tamin'ity androany ity. Alleluia. Insista kely farany ihany ho an'ny ranabavitsika Marie Charline satria niezaka izy mba tafiditra teo nefa ny connexion misy kama somary tsy mety dia lanatsiny indrindra ny Charline fa dia tsy tafiditra tsony ianao andao ary tsika rehetra dia hivavaka ho an'ny toritentsika dia aveo hivavaka ho an'ny firenena. Alleluia. Ndao ary hivavaka vetrany ary tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy malala, midera ny anaranao zay tompo voninahitra ny eo anao Jesosy, voninahitra ny eo anao amin'ny avo indrindra Andriamanitra. Misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny teny izay nomenao teto indray androany fa tsara ianao, tena tsapanay Andriamanitra hoe nampahiranay teto indray ianao tamin'ity androany ity, nampahiranay ianao ary tena tsapanay izany hoe anatra avy aminao Andriamanitra, mampahiranay ary mbola mandrisika anay. Alleluia. Mbola mandrisika anay indray hatrany hatrany, tena hoe hitandrina bebe kokoa ny didinao. Ampianaro zay Jehovah Andriamanitra, ampianaro anay ny sitraponao ampianaro anay ny sitraponao Andriamanitra, ampianaro anay ny didinao fa zany no hahavelona anay amin'izao andro izao. Ny didinao no hahavelona anay, fitandremana ny didinao no mahavelona. Efa mahafaty daholo zao ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity. Takany tamin'ny andro ny Elisa dia tena efa misy zava-mahafaty eo ambolany eo. Ely fa na dia nirivotra ainanay aza indraindray Jehovah Andriamanitra misy mikroba, misy hanina hoaninay efa misy fangaro mahafaty tsikelikely. Fa ny fitandremana ny didinao ny tsy misy kilema, ny fitandremana ny didinao ny mbola mahatonga anay velona sy sambatra Jehovah Andriamanitra. Ny angatahako aminao dia oka izay rehetrarehetra takandreo mpanomponao rehetra ny fandrimbona nanohatra ny salamo 5:10 isisika hitandrina ny didinao, hitandrina ny didinao amin'ny fitiavana, amin'ny fifaliana, hitandrina ny didinao amin'ny kafanampo,
ary ezaka mbola hitandrina bebe kokoa foana Andriamanitra. Na inona mety fampianarana tonga amin'ny fiainanay, na inona mety zavatra ampianarina matetika amin'izao fiainan'izao amin'izao, ny zavatra fantatray Andriamanitra ray loha ihany dia izao: anao ny sitraponao zay Andriamanitra, anao ny sitraponao zay Andriamanitra, hitandrina ny didinao zay Jehovah Andriamanitra, izany no mahasoanay Andriamanitra. Da io mba ho tody soa amin'ny tsirairay avy, da io mba tena ho voakasika izany teny zany ny tsirairay avy zay meno teto Andriamanitra. Mety misy olona eto efa tsy ao anatin'izany tsony, nandray fampianarana teny amin'ny toerana maro isan-karazany teny dia efa tsy te hitandrina ny didin'Andriamanitra ary manamaivana an'izany fitandremana ny didin'Andriamanitra. Zay kosa Jehovah Andriamanitra mbola vomeana mafy bebe kokoa zay. Akaiky ny fiavinao Jesosy vomehy zay hanamafy bebe kokoa ny fitandremana ny didinao, fa zany no matoy izao anay, zany no matoy izao anay. Mehoery ary zay Jehovah Andriamanitra sady hitory hoentany ren-danitra mpianatra ny olona, hitarika ny olona, hanentana ny olona hitandrina ny didinao, dia mehoery koa zay mba afaka hitandrina ny didinao. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misy olona tokoa miteny hoe zany ve dia ho vita, fa vita zany raha menao ny hery ny fanainao masina zay Andriamanitra. Misaotra Jesosy aho. Voninahitra anao tahio zany teny zany mba tsy hisy angalatra, mba tsy hisy hitsaingo, fa tena hoe amoa avy zato eny anatin'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo, dia raha laza saotra ho anao, voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay ho anao reriana. Halleluia, amen. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ny firenena, ndao ampandrosotsika ny anabavintsika Ando Andry, ivavaka ho an'ny firenena izy amin'izao fotoan'izao. Tany tompo raha anabava Ando Andry, anao ny fitenenana. Tany Jesosy pasteur, tany Jesosy tsika menakavy, dia mbola hiaraka ivavaka sika tompo. Ry Jehovah Andriamanitra tsara indrindro, mahefa ny zavatra rehetra ianao, Andriamanitra be voninahitra ianao, mpanjaka ny mpanjaka, mahery no mahery ianao Andriamanitra, tianay loatra ianao Jesosy malala, tena tianay. Ka ankehitriny izahay Jesosy dia misaotra anao fa nataonao tonga teto indray izahay tamin'ity androany ity, fa tena hoe faly a. Dia mankasitraka indrindra Jehovah Andriamanitra noho ny fahasoavana lehibe izay nomenao, ka vita soamantsara ny batisan'ny ranadama lalanay miasina mivady, ianao any hitahiry azy ireo hatramin'ny farany Jesosy malala. Mankasitraka indrindra Jesosy malala tamin'ity fotoana mamy anio ity, fa tena mirehatra, tena mampahery, ary tena mampitombo ny ara-panahinay tokoa Jesosy malala. Aok'izay Jesosy mba tena hoe hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny teninao, lalanao, ny bidinao mba ho velona Jesosy a. Mba tena hanana hoe toe-po araka ny sitraponao, ary tena hibanjina anao irery ihany a, dia ianao irery ihany. Aok'izay tsy homenatra amin'ny fitandremana ny didinao Jesosy a, ary tena hoe hisisika hitandrina ny didinao satria mahasoa anay izany. Ankehitriny Jesosy dia mivavaka ho amin'ny firenenay Madagasikara izahay, mamindra fo aminay malagasy tenao Jesosy a. Ny asan'ny Satana tsy mahavoaka soa dia didiko amin'ny anaranao Jesosy Kristy, tsy hanan-kely tsy hanam-pahefana amin'ny firenenay io, ka sy ho fony malagasy Jesosy malala, mba tena handray anao tanteraka. Vavaka ho an'ireo manana fahoriana izahay Jesosy a, ianao ny ampionona tanteraka azy Jesosy a, ary ianao ny ameno azy amin'ilay fiadananao Jesosy Kristy. Vavaka ho an'ny marary ihany koa izahay Jesosy, ianao ny hanasitrana anazy ireny, ary ny mandalo olana Jesosy dia ianao hanafaka azy ireny Jesosy malala. Ianao Jesosy malala manana hevitra heverana ny tsirairay avy a, dia hevitra hitondra fiadanany zafa-tsiloza Jesosy a. Manjaka tompo malala ao am-ponay tsirairay avy a, dia mba ho velona ao am-ponay tanteraka ane Jesosy a.
Enao Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabatano anaovako an'izany vavaka an'izany a. Aleluia, amen. Aleloia, mankasitraka andranavavy ando andrita amin'izany vavaka matsiro mahafinaritra be zany a. Andriamanitra manakireva saona ny amaly fitianao ranavavy, dia tombozitra mitombo fahasoavana, dia tongava amin'ny ambony indrindra. Aleloia, dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa tonga teto nahatra hatramin'ny farany tapitra ny fandarantsika. Raha mbola singina amin'ny rahalanitra Jesosy ary tainy tompo verinaina somatsara tombontsika rapitso, dia rapitso alina amin'ny sivy sasandretsika miaraka eto miaraka amin'ny ekipa voany fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha miditra anatin'ny site web ny Akiradio ianao akiradio.radio12345.com dia mandeha andro aman'alina izy io misy totensaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina verinao zao fandarana zao dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva tainy tompo daholo dia samy papandriamanitra zao tsika tsirairay avy. Aleluia, amen.